asa fampandrosoana izay niarahana n'asa tamin'ny projet mandrarehatra amin'izay. Misy namana zany manao boky, ny sasany maka sary, dia izy indray zany ao anatin'ny maka film, izay ny anjara vidéo moa ny alalantsika azy. Dia mba nentina iteto izy zany mba hijery sakasary mikasika hoe ohatrohatran'izao ny tantsaha aty amin'ny faritra mihitsy antsika rehefa mivory. Izay zany natongavana eto. Ka amarana anazy eo satria fohifohy zany ilay fangala sary ataony, dia mipahay olo raiky zany izy, olo raiky amintsika ato. Ho an'ny mpitantana ny FIDA eto Madagasikara, Benoît Thierry, ny fampitana ny fahombiazana amin'ny hafa na eto an-toerana na ny ivelany mihitsy aza dia mbola anisan'ny tanjony tetikasa. Marina tokoa fa ny serasera dia tena manan-danja lehibe amin'ny fitantanana ireo fahaiza-manao izay azo tao anatin'ny tetikasa. Raha izaho manokana aloha dia tena resy lahatra tokoa fa ny andry iankinan'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra dia izay fahaizana mamindra izay fahaiza-manao norantovina rehetra izay. Raha miasa eny anivon'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra tokoa moa, inona no himasoana amin'izany raha tsy ny hoe ny fitantanana ny fahalalana amin'ny alalan'ny fampianarana, ireo fomba vaovao sy ny fampitana izany ihany koa. Arak'izany ny asanay dia miankina indrindra amin'ny fifehezana ny fahalalana sy ny fifandraisana. Tsy maintsy mahay sy mila mifandray ihany koa mantsy raha ohatra ka hoe hiditra amin'izay fan-draharahana izay. Izay miasa ao amin'ny fampandrosoana any ambanivohitra rehetra na aiza ny misy azy dia afaka mandray zavatra betsaka ny amin'ny mety sy ny tsy nentina ataon'ny PHBM. Ary ny fifandraisana no tena votoantony dinga farany tamin'ny tetikasa. Ny hevitry ny teny hoe patasa dia ny fitandronany azo fampitana ny tombontsoa sy ny fahalalana izay napetraka tamin'ny alalan'ny tetikasa madinidinika telo taona mialohan'ny fiafaran'ny tetikasa PHBM. Mbola vitsy ihany mantsy ireo olona maneran-tany no nahafantatra ny fisian'ity tetikasa ity, ary izay indrindra no nahatonga ny patasa miezaka manaparitaka sy mampahafantatra ireo fivoarana izay nentina tao anatin'izany tetikasa mandrare izany. Amin'ny ankapobeny dia nangonina avokoa ireo tahirin-kevitra no volavolain'ny tetikasa miampy ireo fiofanana izay notolosain'ireo vondron'ny tantsaha mba ahafahana manangana firaketana elektrônika na ihany koa tranomboky. Arak'izany ireo antota-kevitra avy amin'ny patasa izay nampiasaina tamin'ny mponina tao an-toerana ireo dia ilaina tokoa ny fanapaharihana azy eny anivon'ny androm-panjakana samihafa na ny eto an-toerana izany na ny any ivelany, fa indrindra ho an'ireo rehetra izay miasa amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Ny tanjona voalohany amin'ny tetikasan'ny FIDA rehetra dia mampihena arak'izay tratra ny fahantrana sy ny tsy fahampitsakafo. Izany raha toa koa ny tanjon'ny mpampandrosoana amin'ity taonarivo ity. Ny PHBM dia azo lazaina fa efa nihoatra io tanjony io. Misy fitombony mivaingana ny famokarana ara-pambolena, 420 isan-jato ho an'ny vary ary 20 isan-jato ho an'ny mangahazo. Ny fiahina ara-tsakafo dia nivoatra satria ny tahan'ny tokantrano mahaleo tena ara-tsakafo dia nitombo 770 isan-jato tamin'ny taona 2004 raha 630 isan-jato fotsiny tamin'ny taona 2012. Ny tanjona faharoa n'ity taonarivo ity dia ny fiantohana ny fanabeazana fototra ho an'ny rehetra. Tamin'ny faritra niasan'ny PHBM, ny tahan'ny fidirana an-tsekoly fanabeazana fototra dia nitombo 720 isan-jato tamin'ny taona 2004 raha 320 isan-jato izany tamin'ny taona 1970. Ny tahan'ny tsy fahaiza-mamaky teny sy manoratra koa dia nahitana vokany tena mivaingana. Raha 920 isan-jato tamin'ny taona 1970 dia 930 isan-jato tamin'ny taona 2004. Ny tanjona fahatelo ny taonarivo dia ny fitakiana ny fitovianjon'ny lahy sy ny vavy. Ny PHBM dia nahatratra ihany koa io tanjona io ary nihoatra ny vinavina izany satria ny 400 isan-jato tao amin'ny vondron'ny tantsaha dia vehivavy avokoa talohan'ny faranan'ny tetikasa.
Anisan'ny tanjom-pampandrosoana nokendren'ny taona arivo koa ny ady amin'ny aretina mora soroana sy mampiena ny taham-pahafatesan'ny zaza. Ny fomba fiasa mirindra teo amin'ny PHBM dia niseho tamin'ny fananganana tobim-pahasalamana sivy sy fatsakan-drano 630 izay niantoka tokoa ny fienan'ny aretina mpahazon'ny zaza. Ankoatr'izany, nitombo ihany koa ny fampiasana fimailo sy fanentanana fahobe momba ny ara-tsakafo ary nitondra ho amin'ny fiatsaran'ny fahasalaman'ny reny izany. Ny fikajiana ny tontolo iainana dia ao amin'ny tanjom-pampandrosoana amin'ity taona arivo ity koa ary anisan'ny nifantohan'ny PHBM. Nampiarahany ireo fanentanana fahobe sy laminasa voafaritra manodidina ny fambolea-kazo sy ny fampiasana hazo andavanandro. Nahatratra 300 hektara ny velanana ambolea-kazo teo anelanelan'ny 2 sy 4 arivo ary ny 4 sy 4 arivo izay nahitana foto-kazo 5 alina senina fototra. Tanjom-pampandrosoan'ny taona arivo ihany koa ny fampiroboroboana ny fifarombonana antokeran-tany ho an'ny fampandrosoana. Niara niasa tamin'ny Masoivo sy fikambanana samihafa ny PHBM tamin'izany. Mihevitra ny iara-iasa amin'ireo mpiara-miombony antoka hafa ihany koa moa izay ankehitriny toy ny hoe ny World Food Programme na ny fahandaran'asan'ny firenena mikambana momba ny sakafo. Ity farany izay efa nanapa-kevitra ny hividy ireo vokatra eto an-toerana fa tsy hanafatra hatrany akory. Na dia nisy ary ireo izay nanam-panahinany amin'ny fomba fiasa mirindra ny tetikasa dia tsy azony adikevitra ny fahombiazan'ny PHBM izay nampiseho fa raha miasa ampahamendrehana ny mpiara-miasa ary mifanaraka tsara amin'ny drafitra napetraka izany dia ho azo mora foana ny fahombiazana. Arak'izany dia lasa sompotra ara-basy mamatsy ny faritra tsy moray manontolony mihitsy ny faritry manjare ankehitriny ary rehefa lasa tosika ao amin'ny fampahantsoana izay moa ny fambolena dia mitombo ny vokatra ao an-toerana ary mihatsara arak'izany ihany koa ny fiainana isam-pianakaviana. Ankoatr'izay moa dia tafatsangana ihany koa ireo fandraharana ara-tsosialy isan-jokajiny izay tena ilain'ny mponina tokoa any amin'iny faritra iny.